Ny fampianarana kosa nitazona ny saram-pianarana sy ny saram-pisoratana anarana avokoa ny ankamaroan'ny sekoly tsy miankina eto an-drenivohitra raha ny antotanisa izay azo ho fitsinjovana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra no anton'izany toy ny etsy amin'ny lycée FJKM Andriamanarif Analamahitsy Andrononibe. Nisafidy ny tsy ampiakatra ny saram-pisoratana anarana sy ny saram-pianarana ireo sekoly tsy miankina tamin'ny ity fidirana amin'ny taom-pianarana 4.10 5.10 ity noho ny fahatsapana fa mbola mandalo fahasiaranana ny ray aman-dreny. Nahitana taratra izay moa ny teto amin'ny lycée FJKM Andriamanarif Andrononibe Analamahitsy izay sekoly tantanany FJKM Analamahitsy ny FJKM Ambohidraraba miaraka. Azo lazaina hoe tsy dia nisy fiakarana, tsy nisy fiakarana satria miditra sixième zao dia tsy natakatra mihitsy zay miditra seconda tsy natakatra mihitsy zay ny amin'ny terminal dia tsy nakarina ihany koa zany fa ny saram-pianarana tamin'ny lasa ihany fa reo zay miakatra kilasy moa mazava ho azy tsy maintsy misy fisondrotana satria misondrotra kilasy izy dia miakatra fa tsy dia hoe miakatra betsaka anina akory fa no zay fisondrotana kilasy zay. Ny fiandohan'ny volana aogositra teo ity sekoly ity no efa nanomboka nandray ireo mpianatra manao fisoratana anarana ho amin'ny taom-pianarana vaovao. Tsikaritra ho ny tompon'andraikitra fa miandry ny feim-potoana akaiky ny fidirana vao morona tanteraka amin'izany ireo ray aman-dreny satria raha ho an'ity sekoly ity dia any amin'ny fiandohan'ny volana oktobra no fidirana. Misy ary ny fandaminana manokana petraka ho an'ireo mpianatra vao hiditra hianatra eo anivon'ity sekoly ity. Afaka fanadina kanjakana zany efa tonga dia ray sinay zany ny afaka BPC moa zany tsy manao test tsony ny afaka CP koa tahaka an'izany fa maka attestation izy ireo izay afaka tete amin'ny zapo misy anay zany dia fahitanay anatin'ny liste ny afaka zany ny anaran'izy ireo dia tsy maka ny attestation tsony fa ny avy any amin'ny zapy hafa no maka an'izay attestation zay. Ny kilasy zany ankoatran'ireo dia manao test dia amin'ny 15 septambra zao ny test zay ho atao zany. Ankoatra io dia manana ny classe de seconde spéciale ity sekolim-pinoana ity anampiana ireo mpianatra tsy afaka tamin'ny fanadinana BEPC ka sady manana amin'ny fiatriana amin'ny BEPC izy ireo no afaka manaraka fandaharam-pampianarana ho an'ny classe de seconde ihany koa. Zava-baovao eto sekoly amin'ity taona ity raha ny fanazavana ny fisokafan'ny laboratoire de langue ahitana ny taranja frantsay sy ny anglais.